Faly manolotra ny arahaba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ho amintsika rehetra ho am'izao fotoana mamy andraisantsika ny fampahirezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra izao. Hanomboka ny fotoana isika ary dia ataontsika amin'ny alalan'ny vavaka hatranitrany izany. Hivavaka isika. Misaotranao Andriamanitra ray io no ny nanomezanao anay tombonandro, nanomezanao anay ny tombontsoa, afaka manatanteraka izao fotoana manokana izao hiainona ny teninao, mangataka aminao izahay. Aoka ny fahasoavanao sy ny fahamarinanao, ny fitiavanao, ny kasihanao ny fo tsirairay avy ary dia ho tonga famelombelomana ery ho anay izao fotoana izao. Tononona amin'ny ara-tsoan'i Jesosy Kristy Tompo ny vavaka. Amen. Amin'ny ity voalohany ity dia manana lohateny mahafinaritra isika araky ny tenin'ny mpanao salamo ao amin'ny salamo fa 400 ary ny andininy fa 430 manao hoe ho maminy ene ny fisainako azy, izaho hifaly am' Jehova. Ho maminy ene ny fisainako azy. Atahoana tokoa no azahoan'Andriamanitra mankamamy, mankasitraka ny fisainatsika. Dia mamaly izany ny bokin'ny apôstôly Paoly araky ny bokin'ny Hebreo toko 12 ary ny 9 zay toko sy andininy malaza loatra ny amin'ny hoe atahoana na azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Bokin'ny Hebreo toko 12 ary ny 9. Ny tenin'Andriamanitra zay ho vakina amintsika dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika avokoa izy ireo. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy, fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Zavatra anankitelo no ambarany tenin'Andriamanitra mba azahoana sitraka ahitana maminy eo anatrehan'Andriamanitra. Ny voalohany dia ny hoe mino fa izy no mpamaly soa. Andriamanitra dia manana ny toetra mpamaly soa io. Andriamanitra dia tsy nipetraka fotsiny hoe nahary, fa Andriamanitra ihany koa dia mpamaly soa izay rehetra mazoto mitady azy. Ny zavatra faharoa zany araky ty andiny ty azahoana sitraka amin'Andriamanitra dia ny manatona azy. Raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Ny fananana finoana azy no voalohany, faharoa fanatonana azy. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Engane izao fotoana zay ianahantsika mandray ny tenin'Andriamanitra izao, tsy fotoana fotsiny hamantarantsika fa Andriamanitra dia mpamorona, Andriamanitra dia mpamaly soa, fa Andriamanitra ihany koa dia tokony anaovantsika dingana manatona an'Andriamanitra. Ary ny fahatelo de hoe be finoana isika ka mahatokony asany sy mazoto mitady azy. Matetika tokoa manko dia mijanona ho finoana ara-tsaina fa tsy misy dingana ny finoana zay ananana. Fa irian'Andriamanitra, tadiavin'Andriamanitra dia ny anatonana. Zay le faharoa, tsy ny finoana fotsiny fa ny fanatonana azy, ary ny fahatelo mazoto mitady azy. Ary dia aoka isika hitady an'Andriamanitra. Manahoana ny toetra ananan'ny finoana mba ho ankasitrahan'Andriamanitra? Manahoana ny toetra ny finoana mba ho ankasitrahan'Andriamanitra? Ny finoana zay aty anatiko, ny finoana zay ao aminao, atao ahoana no ahatonga izany
ho mamin'Andriamanitra sy ho akasitrahan'Andriamanitra. Ny bokin'ny Rômanina 10:5 sy ny 10 no antsika mandray ny singa anankiray am'izay entin'Andriamanitra akasitrahana ny finoana eo amintsika tsirairay avy. Satria raha manaiky an' Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Fa amin'ny fo no inoana hahazahoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena hahazahoana famonjena. Mba ho akasitrahan'Andriamanitra ny fivavakitsika, mba ho akasitrahan'Andriamanitra ny zavatra ny amintsika sy ny zavatra ataotsika dia tsy maintsy amin'ny fo, zany hoe ny maizy manokana, ny maha-olona fo dia apetraka ao anatin'izany. Amin'ny fo izy no inona azahoana fahamarinana, tsy maintsy miankina amin'ny fo zay fitaovam-pankasitrahana, fitiavana. Aoka zany tsika tsy ho tian'Andriamanitra amin'ny vava fotsiny fa tena latsaka anaty amin'ny maizy atsika ny itiavantsika an'Andriamanitra de ho maminy izany. Ny toetra faharoa mba ho sitrak'Andriamanitra ny finoana zay ananatsika dia voasoratra ao amin'ny Timoty 2:2 ary ny 2:12 amin'ny anaran'i Jesosy hatrany no hamakitsika ny tenin'Andriamanitra. Ary noho izany koa no iraketako zao zavatra izao ka tsy menatra aho satria fantatro izay inoko ary matoky aho fa izy dia matahiry ilay zavatra natolotra azy mandra-piaviny izay andro izay. Ry havana, ny fanantenantsika dia ho avy izay andro izay hamalitso anomezana ny lova mandrakizay ho an'ny voavonjy. Kanefa inona no finoana zay ankasitrahan'Andriamanitra mba hamalina izany soa izany ary mba hisitrahana izany de mamaly izy hoe aoka ho fantatsika zay inotsika. Zany hoe mila fahafantaran'ny saina, mila mahazo an-tsaina ny zavatra inona. Raha manontany zany ny tenin'Andriamanitra na ny olona na ny mpiarabelona manontany hoe nahoana ianao no mino an'Andriamanitra, de manana valo ny fantatry ny sainao anao mikasika an'izay inonao momba azy zay. Raha nytanina ianao hoe nahoana ianao no manaraka an'Andriamanitra am'izao fomba izao de manana valony fantatrao ny antony. Nahoana ianao no mivavaka amin'ny sabata fa tsy ny alahady ohatra de manana fantatry ny saina fa izany de araky ny ampianarin'ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe mba ho akasitrahan'Andriamanitra ny vavaka ataotsika dia mila mahafantatra izay ampianarina, mila mahafantatra zay avy amin'ny soratra masina itsika mba ho akasitrahan'Andriamanitra ny fivavahana izay ataotsika aminy. Ary ny fahatelo dia ny hoe raha tsy mivadika ho asa ny finoana zay eo amintsika de tsy akasitrahan'Andriamanitra izany. Raha finoana ara-tsaina fotsiny fa tsy asa dia i Abrahama moa de manome ohatra mazava izany hoe mivadika asa ny finoana ary ny asa de aseho amin'ny finoana dia ankasitrahana isika. Tsy ankasitrahana isika raha ohatra ka finoana ara-tsaina, finoana zay tsy mihorim-paka eo amin'ny asa no ataotsika. Rômanina 4 no vakitsika ary ny 20 sy ny 12. Ary tsy nianahana ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy fa nampaherezi ny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra ary natoky indrindra fa izay ny olazainy de hainy atao dia ny saina ho fahamarinany izany. Nankasitrahan'Andriamanitra i Abrahama
rehefa tonga teo am'izay teboky ny tsy nianana zay no andiny eo amin'ny roapolo eo amin'ny andiny faraka amin'ny roapolo de hoe ary natoky indrindra reo zany ny toetra zay ilaina mba ho akasitrahan'Andriamanitra tsy mianahana ary dia matoky fa zay nolazainy de hainy atao engane isika tsirairay avy mba anana izany ihany koa fa hain'Andriamanitra tao zany a rehefa manatanteraka ny asa isika hain'Andriamanitra tao ny mitarika atsika ho amin'ny zavatra sarobidy de ozy izy araky ny Romanina 12 ny 7 ihany a mikasika izany torohevitra mba ho akasitrahan'Andriamanitra mba ho mamin'Andriamanitra ny fisainatsika. Romanina 12 ary ny 7 ary noho ny fahasoavana nomena de izao no lazaiko amin'ny olona rehetra izay eo aminareo aza miavonavokevitra ka mihevitra mihoatra noho izay tokony ho heverina fa mihevera izay olony araky ny ohatry ny finoana izay nozarain'Andriamanitra ho anareo avy ary dia mampirisika zany tenin'Andriamanitra fa aoka isika tsy avinavina indrindra amin'ny avinavina arakevitra ka mihevitra zay mihoatra tokony ho tanterahana fa araky ny ohatry ny finoana zay nozaraina tamitsika tsirairay avy ho ankasitrahana ny fivavahantsika ho akasitrahana ny tenatsika rehefa mandeha araky ny ohatry ny finoana izay nomeny sy nozaraina isika tsirairay avy ary dia ny fisainana toy izany dia sitraka-Andriamanitra ary dia raha vao nanomboka ny boky ny Salamo dia tokony andeha am'izany fisainana mankamamy ny an'Andriamanitra izany isika jereny ny asarany ny boky ny Salamo toko voalohany ny Salamo voalohany ny 1 ka hatramin'ny 7 sambatra ny olona zay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana fahalehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira fa ny lalan'i Jehova ny sitrany eny ny lalany no saintsainy andro aman'alina de tahaka ny azo ambolena eo amoron-drano velona izy izay mamoa amin'ny fotoany ary ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Andriamanitra dia manana teny fikasana ho ahy sy ho anao sambatra ny olona zay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy zany fisainana tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy zany ane hitoetra amiko sy hitoetra aminao dia anana ny fahasambarana ianao ary dia ho sitraky Jehova ny amintsika tsirairay avy dingana ambonimbony kokoa no hoe tsy mijanona eo amin'ny lalana fahalehan'ny mpanota misy ambara tonga ny ambaran'ny mpanao salamo ny mandeha eo amin'ny fisainana ny ratsy fanahy zany ny dingana atao hoe ratsy kanefa misy ratsiratsy kokoa noho izay dia ny mijanona eo amin'ny lalana fahalehan'ny mpanota ary ny tena ratsy dia ny mipetraka hitanareo am'izany fa misy ambara tonga lay izy tsy mandeha ny voalohany tsy mijanona tsy mipetraka engane mba anana izany toetra tsara izany isika dia anana ny fahasambarana tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira fa ny lalan'i Jehova no sitrany ndraindray ilay toetra mahaolona dia tsy makasitraka ny ara-dalàna sy ny tsara avy amin'Andriamanitra aoka re mba ho saintsaika andro aman'alina ny avy amin'i Jehova. Ao amin'ny Tesalonianina dia miteny izany izy boky ny Tesalonianina toko voalohany Tesalonianina voalohany toko 4 ny 7 ka hatramin'ny 12 Tesalonianina voalohany toko 4 ny 7 ka hatramin'ny 12
fa ny amin'ny fifankatiavan'ny mpirahalahy dia tsy misy tokony hosoratako aminareo satria ny tenanareo dia ampianarin'Andriamanitra hifankaty ry havana. Aoka ho mamin'i Jehova ny fisainantsika satria Jehova dia mampianatra antsika hifankaty. Ary izany mahatonga ny Paoly eto miteny ny amin'ny fifankatiavan'ny mpirahalahy dia tsy misy tokony hosoratako aminareo satria ny tenanareo dia ampianarin'Andriamanitra hifankaty ry havana. Efa nandray izany fampianarana izany avy tamin'Andriamanitra va ianao? Ary ankehitriny dia asaon'Andriamanitra mandeha am'izany zay tsy tokony ho ampianarina intsony fa rivom-piainana sy rano fisotro ny fifankatiavana ao anatin'ny fanarahana ny fahamarinana. Fa manao izany ihany ianareo amin'ny rahalahy rehetra eran'ny Makedonia, nefa mananatra anareo izahay ihany izahay ry rahalahy mba hitombo bebe kokoa ry havana, mba hitombo bebe kokoa amintsika ne izany toetra sitrak'Andriamanitra izany, ary mba ho kendrenareo ny ho tafatoetra tsara sy tandrina ny rarahanareo ary hiasa amin'ny tananareo araka ny nandidinay anareo. Ho mamin'Andriamanitra ny fisainantsika ary rehefa nkendrentsika ny ho tafatoetra tsara amin'ny finoana, ny tandrina ny rarahantsika avy, na raraha ao an-tokantrano zany, na raraha ivelan'ny tokantrano, na ny raraha ao anatin'ny fitadiavam-bola, dia tian'Andriamanitra isika andeha arak'izany sitrapony izany. Ny 12 mba handehananareo amin'ny fitondran-tena mamendrika amin'ny eo ivelany ary mba tsy hanan-java-mahory ianareo. Zany ny tena tian'Andriamanitra, manana fitondran-tena mendrika amin'ny eo ivelany ary tsy hanan-java-mahory isika koa amin'ny fiainana ara-panahy iarahantsika miaraka amin'Andriamanitra. Ary dia mivokatra izay dia eo amin'ny Tesalonianina 2:1, ny 9:12 sy ny 12. Ary izany no angatahanay mandrakariva ny aminareo mba hataon'Andriamanitra ho mendrika ny fiantsoana ianareo ary ho tanterahany amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan'ny finoana. Jere zany ahavo lenta omen'Andriamanitra antsika, ary de ho antsika ane zany teny mamy izany. Ary izany no angatahanay mandrakariva ny aminareo mba hataon'Andriamanitra ho mendrika ny fiantsoana ianareo ary ho tanterahany amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan'ny finoana, mba hankalazaina ao aminareo ny anaran'i Jesosy Tompontsika ary ianareo ao aminy kosa araky ny fahasoavan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompontsika. Ny tompony hitahanao ka ho maminy sy ho sitrany ane ary ho tanterahany amin'ny hery sy ny fankasitrahana rehetra ane ny asa, ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika. Ivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra, satria nomenao izao fotoana izao, nomenao ny finoana mba ho akasitrahanao ny fiainanay, nomenao ihany koa ny fitiavana mba hanamafiorina izany famendrehana izany, ary dia ny lalanao no fisaintsainanay, ny didinao no fietreretanay mandrakariva. Mangataka aminao zay fanahy mitoera ty anatinay mba azahoanay manatanteraka izany, dia ho maminao mandrakarivany ny fivavakay, fa ny anaran-tsoanao nangatahana izany. Amen.